Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Anio alahady 7 volana May 2024, faly miarabantsika rehetra indray, afaka miompo mapanahy, miara-mivavaka noho ny fitondran'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy. Mandiha volana vaovao isika izao ry havako malala, lohahevitra vaovao ihany koa ny banjintsika mandritra ity volana May ity, dia ny lohahevitra manao hoe ankatoavy ny fitarihy ny fanahy masina. Ary dia manasa antsika ary hanaraka tsakany sy andavany ny fanompoam-pivavahana. Ny salamo fahavalo, ny 1 hatramin'ny 9 no iarahantsika midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, aorian'izay ny hira 470, ny 1 sy ny 2 ary ny 3. Aoka ary ara-mitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo fahavalo, 1 hatramin'ny 5, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah Tomponaio, endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra, nataonao ny amin'ny lanitra ny voninahitrao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minono ny nanorenanao hery noho ny mpandrafy anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay tahamany ratsy. Raha jereko ny lanitrao, izay asan'ny ratsan-tananao, sy ny volana makitana izay noforoninao, inona moa ny olona no ahatserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no manginao azy. Fa efa nataonao ambany kely no Andriamanitra izy, ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao ambany mitongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia mba mivory manidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina, izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah Tomponaio, endreny voninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, mideranao izahay fa masina sy marina ianao, Andriamanitra tsara sady mpanao tsara koa. Izao rehetra izao mankalaza anao Andriamanitra, fa manerana ny tany rehetra ny voninahitrao. Mankasitraka anao izahay, fa ny tana maherinao ny nomba sy ny aro anay, teo ampamakivakiana iny volana aprily lasa iny, ka nomenao tombonandro ahavelomana izahay, mahatratra indray
ty volana vaovao zay diavina ity. Mankasitraka anao zay Andriamanitro, fa mbola afaka miara-mivavaka, miantso ny anaranao, midera sy mankalaza, mame voninahitra ny anaranao masina, ary mametraka manontolo ny fiainanay eo ambany fitahiana sy fahasoavanao. Ry Kristy Zanak'Andriamanitra velona, misaotra anao indrindra koa izahay, fa ianao lay tompo sy mpamonjy anay, ary ianao no miantoka ny fiainanay isanandro isanandro. Manome anay fahasoavana ianao, manome anay hery sy fahasalamana, mitantana sy mivimbina ny fiainanay isanandro isanandro. Ry fanahy masina mpanazava sy mpananatra anay io, misaotra anao izahay, ary maniry indrindra ny fanamasinanao ny tenanay, fanamasinanao izao fotoam-bavaka izao, mba hitondra fiainam-baovao, fifaliana sy fampahirezana ho anay tsiraray avy. Dia atolotra ianao ray zanaka ary fanahy masina, ny laza sy ny voninahitra rehetra, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay. Amen. Aorian'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka fifonana, ira 730 ka ny andininy 9. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, toy izao indray no sitrapon'Andriamanitra, zay asain'Andriamanitra hivelomantsika sy ankatoavintsika, hitondra antsika amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Fa voasoratra hoe, izay tariny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana, zay iantsoantsika hoe Abaraio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaratra aminy isika, dia mba hiara manam-boninahitra amin'ny Jesosy Kristy koa. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny vorehetra. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, andeha hiondrika mpanetretena, eo anatrehan'ny Tompo isika, hiaiky ny heloka sy ny fahotantsika, ary aoka ny fotsika tsirairay avy, hanaraka izao tolombavaka izao. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izahay fa tsy nafeninao anay, ny sitraponao nambaranao miariary taminay izany. Mahatsiaro fa tsy tanteraka anefa izay Andriamanitro, no ny amin'ny fahalemena izay mangeja anay, no ny amin'ny fahotana izay iainanay sy velomanay isanandro, na ny fahotana izay miariary izany, na ny fahotana miafina izay tsy tsaroanay kory indraindray, kanefa hivelomanay. Koa manatona anao amin'ny fombebaka izay Andriamanitro, fa tsy neto tarihy ny fanahinao masina, ny tianay atao ihany no nataonay, ary zay ratsy eo masonao no efa nataonay. Tompo, mamindrafo aminay. Tompo, mamelà ny elokay. Efa nanota taminao izahay, na tamin'ny namanay, na teto amin'ny firenenay, koa diovy ny fonay, mba ho tempolo fonena ny fanahinao masina. Aza tsaronao ny fahadisoanay Andriamanitro, ary indreto izahay, miverina aminao, raiso fa zanakao, teo mpiray lova amin'ny Kristy zanakao lahy tokana, handova voninahitra. Hamasino amin'ny fanahinao izahay, ary ampahirezy mandrakariva, handi ny lalanao. Atolotra amin'ny fanetretena, zany vavaka izany Andriamanitro, ka raiso ampitiavana indrindra koa. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy,
lay efa nahafoy ny ainy sy nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra maimaimpona ho antsika ry havako malala no anaovantsika ny hira fa 420 ny 1 sy ny 3. Raiso amin'ny fifaliana ry havako, raiso amin'ny finoana ny teny soa mahafaly izay atolotr'Andriamanitra ho antsika ho famelana ny elontsika. Aoka hiara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo Andriamanitsika, izao dia izao ihany no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fa ndrao isy ireare, fa asany isika, voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy, mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika ao aminy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona no nanambarana aminao hoe, voavela ny elokao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Andeha ry havana malala iombonantsika izao ny fanekam-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny
nijara nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevona, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toho, avy any hiaviany tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ampifaliana mandrakariva ry havana no iaraban'ny sampana sekoly alahady antsika sy anolorana izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy tanora izao. Dia io raisintsika ny baibolitsika ao amin'ny Kortiana voalohany, toko 10:17 b. Kortiana voalohany, toko 10:17 b. Rehefa hita dia rahantsika mamaky. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Andaontsika hoe hijery baiboly, dia fantatritsika ve hoe inona daholo ny mikasika ny 7 andro na 7 taona ao anatin'ny baiboly. Andehantsika handray vitsivitsy amin'izy ireo. Fa ny tena zava-dehibe dia ny maro amin'izy ireo dia milaza fa fitahiana mahatretrika ny raisiny rehefa avy mandalo sedra na fitokanana 7 andro na koa amin'ny sasany 7 taona no andizany an'izany. Fantatrao ve ohatra hoe Mosesy? Mosesy dia nitokana 7 andro sy 7 alina rehefa avy nandray ny didy 10 tao Sinay. Dia avy eo izy nirahan'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hivoaka any Ezipta. Ho aiza? Ho any amin'ilay tany Kanana izay efa nampanantenan'Andriamanitra ny zanak'Israely. Zava-tsoa izany. Ary Noa indray rehefa tao anatin'ny tao aorianan'ilay tondra-drano 7 andro sy 7 alina dia ringana daholo tamin'izany naringan'Andriamanitra ny ratsy rehetra, fa Noa sy ny ankohonany sisa izay marina teo anatrehan'Andriamanitra no any sisa velona. Ary Jona indray ary Jona le natelin'ny trondro be iny, fa inona moa natonga an'izay? Tsy nanaraka ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy izy. Fa rehefa avy eo izy dia navoaka n'Andriamanitra tao amin'ilay trondro be dia izay voasana natanteraka ny fitoriana nandritry ny 7 andro ka nampiova ny toe-pon'ny mpanjaka sy ny mponina tao Ninive izay nifona sy nitodika tamin'Andriamanitra. Ary raha hiditra amin'ny Elia tsika, Elia dia namono ny mpaminany ny Jezebela. Dia rehefa avy eo izy dia nandositra tany Enesitra. Ary nisy anjelin'Andriamanitra nanome azy, ka izay no nahatonga azy hanana hery sy tanjaka ka nafahany nandeha 7 andro sy 7 alina tsy reraka mihitsy ho any Horeba. Ary Jesosy dia nifady hanina 7 andro sy 7 alina dia nona. Ka raha nalain'ny santana fanahy tany Enefitra izy dia novaliany tamin'ny tenin'Andriamanitra daholo ny fakapanahy rehetrarehetra natolotry Satana anazy, ka dia niala-maina teo Satana. Fa nisy koa ny 7 andro nanomanan'i Jesosy ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Vao eo tsika izao nankalaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia io nanomanan'i Jesosy anazy ny mpianatra io ny alony akarany velona tany an-danitra
ary nanomezany ny fanahy masina ny mpianatra indray 10 andro avy eo. Tsika izany izao hiandry ny fitsanganana ny fiakaran'i Jesosy velona any an-danitra. Fa tsy antsoinany ihany ireo. Fa isika koa amin'izao fotoana izao matoa mandalo fijanonana trano, efa 10 andro izay, dia ny mba handresena ny valanaretina. Rehefa resitsika valanaretina dia zava-tsoa izany nefa tsy vitsy tamintsika no azon'ny fakapanahy. Tsy te hanaraka an'izany didy fijanonana trano izany satria hoe be ahiahy loatra eo amin'ny fiainana. Fa ahoana nefa moa izy ny tenin'Andriamanitra? Ao amin'ny Korinthiana voalohany 10:7b, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa soavana sy fitahiana no raisintsika raha toa tsika maharitra ireo fakapanahy maro izay efa lazain'ny Tompo hoe ao anatin'izay zatsikantsika, efa nitenenina izany. Andriamanitra matoky ane izy ka amin'izay tranga rehetra dia tadidio, fa tsy mba hamelantsika alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika Andriamanitra. Fa hozy izy ny Korinthiana voalohany 10:7b, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Amen. Andao ataontsika ny rafa 280 sy 700 andininy voalohany. 280 sy 700 andininy voalohany. Ry Jesosy zokinay eo, tena be fity tokoa ianao ka miaro anay hatrany sy manaraka anay amin'izay rehetra ataonay, fa izahay ny tena be siasia amin'izay rehetra ataonay ka mora ambakainy ny rivotra izao tontolo izao. Mamindrafo aminay Tompo ary aza mamelanay fa alao izay hifahatra tanteraka aminao Jesosy zokinay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
mitoy ary ankehitriny ry avako malala ny fanompom-pivavahana, andeha ho ataontsika izao ny hira 570 ny 1 sy ny 4 dia hitsangana ireo tompon'anjara hitaribavaka sy hamaky misesy ny tenin'Andriamanitra. dia hiaraka hivavakantsika tompoko. Andriamanitra, misaotra anao zahay manome anay izao fotoana izao andraisanay ny hafatrao. Ny fanahinao tompo arotsay aminay hitsilo ireo maky sy hitory ny teninao. Ataovy mifantoka tanteraka izay rehetra hiaino izany teninao izany, mba tonga anay ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino. Mitenena ary tompo fa miaino anao zahay. Amen. Pitsara toko 9:7 ka hatramin'ny 10. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny Midianita rehetra mba amin'ny Amalekita ary ny mpifindrafindra lasy avy any atsinanana dia nivondrona ka niampitany Jordana ary nanorina ny tobony tao amin'ilay maky Jizreela. Fa notsindrin'ny fanahin'ny Tompo i Gideona dia nitsoka trompetra mba hiantso ny vatan-dehilahy tao amin'ny tarika Abiezerita tanaraka azy. Nandefa iraka tany amin'ny faritany Manasita manontolo koa izy mba hiantso ny vatan-dehilahy any anaraka azy. Mbola nandefa iraka tany amin'ny foko Aserita sy Izebolonita ary Naftalita koa izy ka tonga nanaraka azy ny vatan-dehilahy tamin'ireny. Dia hoy Gideona tamin'Andriamanitra: raha sitrako tokoa ny hamonjy ny Israelita amin'ny alalan'ny tanako arak'izay efa voalazanao, dia indro avelatra eo ampamilona ny volon'ondry. Ka raha ny volon'ondry ihany no lenan'ny ando, fa ny tany manodidina azy kosa ho maina avokoa, dia ho fantatro fa ny tanako tokoa no hamonjenao an'i Israely arak'izay efa nambaranao. Dia tanteraka tokoa arak'izany, fa raha ny fomarainy ny Gideona ny ampitso ka nofiazany ny volon'ondry, dia nisy ranonando tokony hafeny kopray. Ary hoy indray izy tamin'Andriamanitra: aoka mba tsy hirei patezerana amiko ianao raha mbola angatahiko zavatra indray mandeha. Te ahazo pirofo farany ny amin'ny volon'ondry aho, ka amin'ity indray mandeha ity dia aoka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany manodidina azy kosa ho lenan'ny ando avokoa. Tamin'iny alin'iny ihany dia nitanterahan'Andriamanitra izany, ka ny volon'ondry ihany no maina, fa ny tany manodidina azy kosa dia lenan'ny ando avokoa. Jaona toko 5:20, 9:20 sy ny 7:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ho tonga ilay mpampahery anareo dia ilay fanahy fahamarinana izay mivoaka avy any amin'ny ray. Izy no irahako ety aminareo avy any amin'ny ray, ary izy no vavolombelona nambara ahy. Anareo koa dia vavolombelona nambara ahy, satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany ianareo.
Ny epistily soratana amin'ny Kolosiana toko voalohany 1:7 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no tsy hitsaranay mivavaka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony anareo ka omena ny fahendrena mampahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina. Izany no hanananareo fitondrantena mendrika ny Tompo ka hanaovanareo mandrakariva izay ankasitrahany, dia avokatra amin'ny asa soa isan-karazany ianareo sady hitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra ary hampahatanjahina tanteraka amin'ny heriny be voninahitra mba hanananareo fandeferana sy faharetana amin'ny zavatra rehetra. Fo enin-kafaliana no isaora ny Andriamanitra iray izay nampamendrika antsika hanananjara amin'ny lova natokany ho an'ny vahoakany ao amin'ny hazavana, fa nanala antsika tamin'ny fahefan'ny aizina izy ka namindra antsika ho ao amin'ny fanjakany zanany malalany. Ilay azontsika ny fanavotana dia ny famelana ny ilontsika. Amen. Ray Masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny hafatr'Andriamanitra amintsika ry havana, ataontsika ny hira fa 770 no indiny voalohany sy ny faharoa. Aoka hiara-mitsangana isika. Ipetraka ny fiangonana. Ny fanahy masina ny ry havana ho aminareo izay mihaino ny ten'Andriamanitra sy ho amiko izay mitory izany ten'Andriamanitra izany amin'izao fotoana izao. Volana vaovao no diavintsika ry havana, fa 5 amin'ny taona 2024 izany, ary efa nambara araka ny fitarihan'Iray aman-dreny mpitandrina teo fa loha hevitra vaovao no banjintsika ankato avy ny fitarihan'ny fanahy masina. Baiko ho an'ny mino izany raha raisika amin'izany evin'izany. Tsy baiko botolo anefa fa natao ho an'ny mino izay miatrika ady ka mila mpitarika mahay mba hahafahan'izy ireo mivoaka ho mpandresy manoloana izany ady atrehany izany. Inona ry havana no hevim-pinoana azo raisina amin'izany loha hevitra izany, fa nahoana no baikona ho amin'ny fankatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina isika, ary inona no tanjona kendrena amin'ny fankatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny 220 sy ny 720 amin'ny filazantsara araka ny jauna toko 10 izay novakiana tamintsika teo no andeha angalantsika valiteny, ananantsika toky amin'ny finoana ary angalantsika fampaherezana ho amin'ny tian'io ity.
Ity perikopa ity dia miainga amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny voaloboka manomboka amin'ny andiny voalohany. Ary reto andininy anankiroa ireto izay niraisintsika fiangonana ho perikopan'io no mamarana izany manao hoe fa raha tonga ny mpananatra izay iraiko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambaray. Ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Andeha omentsika aloha hevitra ary zao toriteny zao manao hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'iny mba halalantsika tsara hoe inona no antony ankatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny miny voalohany indrindra dia ny maneho ny firaisany amin'Andriamanitra. Maneho ny firaisany amin'Andriamanitra izany. Ambaran'i Jesosy amin'ny mpianatra eto fa hisy zavatra iseho tsy ho ela izay anova ny fomba hifandraisany amin'reto mpianatra eto, anova ny fifandraisan'ny mpianatra amin'Andriamanitra fa tsy ho eo intsony izy. Andeha izy ho any amin'ny ray. Izay dia nampiova ny endriky ny fifandraisana eo amin'izy ireo. Raha andeha nefa ny tompo tsy midika izany fa vitatreo koa ny asany. Raha andeha izy tsy midika fa vitatreo koa ny asan'ny mpianatra fa nataon'ny tompo izay hanampiana an'reto mpianatra eto ahafahan'izy ireo mitazona ny fifandraisany amin'Andriamanitra ka ny fanahy masina no irahany. Ary io fanahy masina io dia ambaran'ny soratra masina tsara fa avy ao amin'ny ray. Izany hoe fanahy manana ny toetra maha-Andriamanitra, fanahy mitovy fomba mampanao amin'Andriamanitra io fanahy irahany ho ao amin'ny mpianatra io. Aseho amin'izany fa tena azo antoka ity iraka ho alefan'ny tompo ity tsy mamitaka ary tsy avy amin'ny fahavalo fa azo itokisana tsara. Manambara ihany koa anefa izany fa na dia tsy hita maso aza ny tompo tsy mifarana eo ary ny fifandraisana sy ny asa fa vao maky aza hitombo ny asa, hitoy ny asa izay ataon'ireto mpianatra ireto. Antson'ny teny fototra hoe parakleto moa anarana izay entin'ity iraka omen'ny tompo ity. Ary ny atao hoe parakleto raha ny tena marina dia izay antsoina hamonjy amin'ny tena fahavoazana sy amin'ny zava-doza hiantra amin'ny tena. Rehefa tsy mavonjy tena ny olona amin'ny fotoana anankiray na tsy maro ny tena ny manoloana ny fiampangana sy ny fahavalo maro samihafa dia antsoina ny parakleto. Ary izay no nahatonga ny anaran'ny parakleto hoe mpisolo vava na mpiaro. Ka noho izany eo amin'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra dia ny fanahy masina no parakleto. Ny fanahy masina zany no mampifandray ny olona amin'Andriamanitra ary ny fanahy masina no manamarina ny olona azony famelan-kely. Ka noho izany tsy misy fomba hafa ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny fanahy masina. Raha tsy ny fitarihan'ny fanahy masina anao tsy ho hitanao, tsy ho hainao ny fandray amin'Andriamanitra. Ry havana, tsy tonga amin'ny tena fahalalana marina an'Andriamanitra tokoa isika raha mitady lalana hafa ankoatra izay efa nisoritany fanahy masina. Tokony isorantsika. Misy ny olona ny fahaizany sy ny fahalalana no entiny manakatra an'Andriamanitra ka manao ny fomba rehetra ahatakarana an'Andriamanitra, manao kazy, mametraka foto-kevitra maro samihafa, manao teoria samihafa ahatratrarana an'Andriamanitra. Ny zava-nisy nefa dia manam-pirofo fa maro amin'ny olona no niala tamin'ny finoan'Andriamanitra rehefa ny fahaizana mampahalalana no nentina nanakatra an'Andriamanitra. Maro amin'ny olona niala tamin'ny finoana satria tsy hitany Andriamanitra, satria tsy tratrany tamin'ny fahalalana ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra. Dia foana raha teo ny finoana. Tsy Andriamanitra nefa no tsy misy fa ny lalana izoran'ny olona mankany aminy no diso satria
tsy ny fanahy masina no mitarika azy. Ary rehefa tsy mifanahy masina mitarika anao amin'ny fahalalàn'Andriamanitra dia fanahy hafa izany, izay ambara fa fanahy mpamitaka, fanahy tsy izy. Ka noho izany ary havana, ekeo ny fitarihan'ny fanahy masina, fa izany no lalana ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra. Ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona faharoa izay entin'izao soratra masina izao atsika dia izao hoe mampafantatra any Kristy sy izay nataony eo amin'ny olona. Mampafantatra any Kristy sy izay nataony eo amin'ny olona ny fanahy masina. Ambaran'izao ten'Andriamanitra izao fa anisan'ny asa tsy maintsy ataonyity iraka alefan'ny tompo ity ny manamarina, manambara, ny milaza ny nataon'i Jesosy Kristy. Tsy mijanona treo amin'ny hoe miteny, milaza fotsiny izany, fa tena manamarina fa avy amin'Andriamanitra io asa nataon'i Jesosy Kristy io. Tena manamarina fa i Jesosy Kristy dia avy amin'Andriamanitra. Ary izany raha teo no tenen'ny tompo hoe izao sy ny ray dia iray ihany. Izany no tokony ataon'ny olombelona. Maneho ny marina, manao izay alalan'ny hafa any Jesosy. Izany hoe tsy ny tena ntsony izany no ambarana, tsy ilay fanahy masina izany no anambara-tena hoe ty aho fanahy masina fa Jesosy efa lasa izao indray izao no misolo azy. Tsy izany, fa io fanahy masina tonga io dia ilay Jesosy efa niasa teo no amarininy ny nataony. Anisan'izay zava-tsarobidy amarininy fanahy masina mandraka ankehitriny havana, ireo teny nataon'ny tompo, ireo asa maro samihafa izay nataony teo amin'ny fiarahamonina. Ary zava-dehibe indrindra izany teny izany fa ireny tenin'ny Kristy ireny no anorenana ny finoana. Ireny teny nambaran'i Jesosy fampianarana nataon'ireny, ireny ny fototra iangan'ny fiangonana anorenana ny toroteny, arak'izay efa nambara tamintsika ambonimbeny hoe ny toroteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Tsara ho fantatsika ravana fa tamin'ny andron'ny apôstôly, tamin'ny andron'ny vanim-potoanan'ny fiangonana voalohany dia ambava no ny findrany filazantsara. Natao ambava izany satria tsisy nasoratra na ndray akory azy ny amin'izay nataon'i Jesosy. Na ireo mpianatra aza dia mbola maro ny tsy nahay nanoratra, maro ny tsy mahay mamaky teny, dinona natao ny fitantarana ambava no natao. Izay nataon'i Jesosy dia nitantaraina tamin'ny toerana maro samihafa, ary izany nahatonga ny filazantsara ny ely. Tsisy filazantsara izany tamin'ny andron'ny apôstôly ka hoe voalasa Jesosy dia efa vita ny soratra. Tsy izany no nitantarana fiangonana, fa natao ambava izany. Ary azo antoka ry havana fa raha izany ny fomba nampitanan'ny tenin'i Jesosy Kristy, mety ho betsaka no adino. Ary fantatsika tsara eo amin'ny lalàn'ny fifandraisana fa miova, mivoatra arak'izay fahenon'ny olona azy ny teny omena azy. Raha miteny eto mety be ny andraisan'ny sasany azy. Kanefa ny zavatra misy dia izao, tsy niova ny filazantsara 2 taona ateo aoriana. Asan'ny fanahy masina teo amin'ireo mpianatra izany, nampatsiahy ny teny nataon'i Jesosy tamin'izy ireo fony izy niarany aina. Ary ambaran'ny apôstôly Jaona aza fa mbola betsaka ny tsy voasoratra, fa ampy ireo eo voasoratra eo anorenany fiangonana ny finoana. Izany hoe tsy mila zavatra hafa intsony anorenana finoana ny fiangonana, fa ny tenin'i Jesosy Kristy sy ny Baiboly manontolo dia ampy amin'izany. Ry havana malala, amin'ny alalan'ny teniny tokoa no ahafantarantsika mamantatra n'io Jesosy Kristy io. Fa raha tsy izany, hijanona ho anganongano, mitovy amin'ny tantara vakivakianao anaty boky, ny momba n'io Jesosy Kristy ao anatin'ny Baiboly raisinao isan'andro io, raha toa ka tsy ny fanahy masina no ao anatinao mitarika anao. Mitovy amin'ny revue magazine, gazety vakianao io, raha tsy ny fanahy masina no ekenao hitondra fahazavan-tsaina ary manamarina izay vakianao. Misy aniny olona miteny hoe tena ohatrany tsy mahafaly mihitsy mamaky Baiboly
ary tsy vitsy zany fa misy miteny hoe aiza koa raha nisy virjiny ho teraka ary zany mahatonga ny olona andeha amin'ny finoana hafa satria tsy ny fanahy masina no manazava azy ary zany mahatonga antsika angataka ny fanahy masina isaky ny andre toriteny isaky ny andre tenin'Andriamanitra dia mangataka ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina. Aza ho isan'izay tsy mahita fifaliana ry havana amin'ny famakiana Baiboly fa are-tsarobidy ho atsika io. Ao no ahitantsika ny zava-marina, ao no ahitantsika ny tena izy ny amin'ny finoana. Fa rehefa tsy haintsika ny mamaky ny Baiboly eo ambany fitarian'ny fanahy masina, hitovy amin'ilay tovolahy iray izay tany ampitany ranomasina isika. Mafana fo ary tena mamaky soratra masina isan'andro fa tsy nahina ny ray ilay teny soratra masina. Misy an'izao soratra masina izao mantsy ao anatin'ny Baiboly hoe ary ranomasinao no manafitoana anao, esorialy izy ka ry ho afaka aminao, fa tsara ho anao niditra toka-maso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa arinany amin'ny elo mirehatra afo. Inona ny ataon'ity tovolahy? Lasa izy nakatorony visy ary nesorony ny masony anankiray. Mitarika ny olona ho amin'ny fahasimbana ny tsy faneken'ny fitarian'ny fanahy masina ary mitarika ny olona ho amin'ny fampianaran-diso maro samihafa izay hitantsika efa mitobaka eto amin'izao tany iainantsika izao zany. Rehefa tsy ny fanahy masina, rehefa tsy ny fanahy masina no avelanao, hitarika anao hamantatra izay asa sy ny teny Kristy dia hivily lalana ianao ary mety hiala amin'ny finoana azy. Koa ankato avy ary havana ny fitarian'ny fanahy masina dia hazava aminao tanteraka ny tenin'ny tompo marobe, ny teny izy hoe indro momba anareo ambara-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao, makanesa ty amiko ianareo izay rehetra miasa fasatra sy mavesatretana. Firy amin'ny olona moa no mahatsiaro an'izany ao anatin'ny andro mahamay? Firy amin'ny olona moa no mahatsiaro ny fahamarinana izany teny izany ao anaty fisedrana, indrindra manoloana ity fisedrana mahamay mahazo ny finoantsika ity? Angatao ry havana ny fanahy masina hiasa ao anatsika fa asa ny raha teo ny hitarika atsika ho ao amin'ny fahamarinana. Ary noho ny asa amin'ny fanahy masina dia ho tanteraka amintsika ny vavaka nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Kolosianina manao hoe mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ny fanahy masina ihany no ananantsika fahazava-tsaina. Ary farany ry havana izay ho jerentsika amin'ity anio ity ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona avy amin'izao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:10 ny 9:20 hatramin'ny 7:20 zao dia ny hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olona mahatonga azy ho vavolombelona marina. Mbarany Tompo izany amin'ny 9:7 ary ianareo koa dia vavolombelona anambara satria ianareo fa teto amiko hatramin'ny voalohany. Efa nazavaina teo aloha moa ny amin'ny atao hoe vavolombelona dia izay manamarina ny nataon'ny Tompo taminy. Tsy afaka nijoro vavolombelona ny olona raha tsy efa nahatsapa ny asa nataon'i Jesosy taminy, ny asa mpamonjena nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainany. Ka eto amin'ity soratra masina ity ary dia lazainy mazava fa ny mpianatra no manao izany asa fijorona vavolombelona izany. Tsy olon-kafa, tsy izy, fa ny mpianatra no manao izany. Ny zavatra hitantsika nefa raha mandinika tsara ny Baiboly tsika, ireto mpianatra eto dia olona saritahotra, ireto mpianatra eto olona kanosa, olona tsy manam-pahalalana akory, olona tsy nahita fianarana ny ankamaroany nefa saina mijoro vavolombelona. Ary lazainy Baiboly ihany koa fa ireo mpianatra eo ihany ilay niafina sy ny hiboka tao an-trano rehefa maty ny Tompo satria natahotra izy, feno tahotra tao anatiny, matahotra ny joro sy anambara ny nataon'ny Tompo eo amin'ny fiarahamonina. Niova nefa izany toe-javatra izany rehefa nanaiky ny asan'ny fanahy masina izy ireo.
fa dia ilay fanahiny fahamarinana no nampijoro azy tsy hanatahotra ka say ary na dia niatrika ny fahafatesana azy. Say ny teniny marina na dia maro aza ny tora-bato na dia maro aza no loza tsy maintsy sedraina dia say izy satria nahoana ny asa tao amin'ny fanahy masina. Ary mandraka ankehitriny noho ny fahasahian'ireo mpianatra eo mandre ny filazantsara isika. Mandre izany filazantsara izany isika satria tafahoana tamin'ny tompo noho ny fijorona fahavolombelona izay nataon'ireo mpianatra eo. Vakiana tamintsika teo koa ry havana ny tao amin'ny boky mpitsara ny amin'ny tantaran'ny Gideona izay nitarika ny zanak'Israely hiady tamin'ny Midianina izay nampahory ny zanak'Israely nandritra ny 7 taona. Ary ambaran'ny boky mpitsara aza moa fa ny fampijaliana nataon'izy ireo dia ny hoe rehefa vokatra ny voly eny tamboly nataon'ireto zanak'Israely eto dia tonga Midianina maka azy ry zareo mitsoaka satria tsy manana hery, tsy manana izay ety manohatra ny fahavaro. Kanefa ry havana Andriamanitra momba ny olona ary ny fanahy masina izay alefan'Andriamanitra ao anatin'ny olona io ihany no mampijoro azy ho tonga fahavolombelona. Raha hitantsika ny tantaran'i Jesosy, ataoko fa efa mahalala ny tantaran'i Jesosy avokoa ny kristianina, ny fomba an'Andriamanitra azy no nahafahany ny fanehatra tamin'ny Satana. Ary hitantsika tamin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy teo aza fa 700 andro sy 700 alina izy mifadianina. Herin'Andriamanitra no nahavitany an'izany fa tsy ny herin'ny tenany akory. Ary indrindra ny herin'Andriamanitra ny asa tao aminy nandresen'ny fahafatesana ka mahatonga antsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra noho ny famonjena nataony tao amin'i Jesosy. Ry havana malala, isika rehetra izao ianao no natsoina ny fahavolombelon'i Kristy ary irahana ho amin'izany. Aoka ho fantatrao fa ny fanahy masina izay miasa aminao io ihany no ahafahanao mijoro. Fa rehefa fantatrao fa tsy manana ny fanahy masina ianao dia tsy afaka ny hijoro fahavolombelona fa ho feno tahotra, ho feno orooro manoloana ny zava-manahirana. Manana tombony sika kristianina amin'izao fotoana tsy nahafahana ny ombona aty am-piangonana izao. Inona ny tombony? Afaka mijoro fahavolombelona ao an-tokantrano isika hoe inona no asan'ny tompo teo amin'ny fiainanao. Anananao antoka, anananao toky fa tena ny asa taminao tompo. Azonao zaraina, azonao ambara amin'ny ankonanao ve? Fa ny asa taminao Jesosy. Nanomeanao fiainana izy. Raha mbola tsy sahy ianao, raha mbola tsy sahy manambara izany amin'ny ankonanao ianao, angatao ny fanahy masina hanafiry ianao. Nisy fotoana izay ry havana nandeha nanao tafika masina tamin'ny 15 taonako. Izay koa tokoa moa nahatsiarovako an'ilay izy satria jaona toko 15 ty. Tamin'ny 15 taonako dia nandeha ny atokopira nanao tafika masina tao amin'ny faritra Antsirabe, atao hoe Ambalasorano. Dia nandeha tany izay dia misy moa ny olona mampitahotra rehefa ohatreny. Atyeny be an'izao hoe, atyeny be an'izao hoe, raha zanareo miverina fa tena simba tianareo, tsy mahavita inona tianareo. Dia ny tena moa mbola kely 12 taona dia matahotra. Dia tsaroko ny tenin'ireo tompon'andraikitra lehibe nitarika anay tamin'izany hoe matahotra ve nareo? Matahotra ihany. Izao ny teneniko anareo, lehibe izay ao anatinareo noho ny ao amin'izao tontolo izao. Izany ny teny nataon'ireo mpitarika ary noho izany teny izany nasay nanao ny asa izay. Ary rehefa tena nanao ny asa izay, ilay fampitahorana maro be da be teo aloha teo, toa tsy nisy akory, toa tsy nisy niseho akory, fa dia nijanona ny fampitahorana. Midika izany ry havana malala fa efa nomena antsika ny hery, nomena antsika ny fahefana hijoro fahavolombelona satria fanahy mahery nomena antsika fa tsy fanahy osa. Koa mahereza isika ry havana andeha hijoro ny fahavolombelona ny amin'ny Jesosy Kristy izay niasa teo amin'ny fiainantsika satria efa nanome izany ho antsika izy. Eto am-pamaranana ny toriteny ry havana tsarovy fa nomenanao ny fanahy masina
ilay fanahy avao amin'Andriamanitra, ilay fanahy manana ny toeran'Andriamanitra, ilay fanahy mitarika anao ho amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, ilay fanahy izay mampatsiaro anao sy mitondra fahazava-tsaina ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny teny Kristy iainanao isan'andro, ary ilay fanahy masina izay mitaona anao ho vavolombelon'i Jesosy Kristy eo anivon'ny tokantranonao, eo anivon'ny mpiara-miasa aminao, eo anivon'ny firenena izay nametrahan'ny tompo anao. Koa mahireza ary fa omba antsika hatrany hatrany izany fanahy masina izany, ho azy ny voninahitra fa ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Hivavaka isika, misaotra anao zay Andriamanitro no ny afatrao izay nampitainao tamin'ny alalan'ny mpanomponao. Misaotra anao zahay fa mitoy ny tantaran'ny fiainanay, mitoy ny tantaran'ny fiainan'ny fiangonana, ka na dia tsy mahita maso an'i Jesosy azy izahay,
dia efa napetraka ao anatinay ny fanahy masina, ilay fanampananatra, ilay fanampitaridalana, ilay fanampampahery, ilay fanampampahatsiaro anay ny teninao. Ny herinay sy angatahanay aminao Andriamanitra, meo anay ny hery, azahoanay mankatony fitarihy ny fanahy masina, mba hiainanay sy velomanay amin'ny teninao, iombonanay fiainana amin'ny Jesosy Kristy zanakao. Noho ny amin'ny teninao ary, mangataka aminao izay Andriamanitra, ampitoero aminay tsiraray avy mandrakariva ny fanahinao masina, dia meo anay ny finoana sy ny fahatokinanao. Ampahereza eo amin'ny fiainana andavanandro, tafio hery tanjaka fahasalamana, io ny hoavinay amin'izao andro sarotra izao. Mivavaka manokana Andriamanitra ho an'ny marary rehetra, na ny mitokantrano, na ny amin'ny hôpitaly, sy trano izy ireny Jesosy. Meo azy ny finoana fa ny dokotera mitsabo, ny ankonana sy fianakaviana mikarakara, fa ianao Jesosy, ianao Jesosy no manasitrana. Afao ny fangiry firiana sy ny fanaintainana izy ireny, mba hananany fahasitranana, fifaliana, fiadanam-po avy aminao Jesosy Kristy. Mivavaka izahay ho an'ny tokantrano tsiraray avy, mba ho asianao lalana tokoa hiatrehana ny ho avy indrindra amin'izao mampikorotana ny asa mandrara, ny adidy amanandraikitra izao. Mivavaka izahay ho an'ny zandrinao Jesosy ny tanoranao, arovy amin'ny fakapana, arovy amin'ny fandrik'ilay ratsy, ao rehefa miditra ao tsekoly, tolory fahendrena sy fahazavan-tsaina, ao izay mbola mijanona ny tokantrano, ampaherezo amin'ny fanahinao masina. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao, apetraka eo ampelantananao Tompo ny hoavin'ny fiangonana, fa ianao ihany no mahalala izay mahasoa sy mahatsara, ka raha tonga ny fotoana izay tsy maintsy mbola hiverenana indray, araka ny fandaminanao Andriamanitra ho aty an-tranonao, dia omenao anay ny fifaliana sy ny fiadanam-be. Kanefa koa, raha mbola mijanona amin'ny tokantrano izahay, dia meo hery hatrany, hiainanay amin'ny teninao, hiainanay amin'ny vavaka, ary anekenay ho tarihy ny fanahinao masina. Mivavaka aminao izahay ho an'ny FJKM manontolo, ireo tompona andraikitra samy hafa ao aminy, miainga avy amin'ny filohan'ny FJKM, ny birao foibe, ny mpiandraikitra foibe, ny mpahandrara samy hafa, ny mpitandrina rehetra, ny fiangonana manontolo, apetraka eo ambany fitarihy ny fanahinao masina, mba hazo hery mandrakariva na dia mandalo fotoatsarotra azy. Mivavaka ho an'ny fiangonana rehetra izay mijoro vavolombelon'ny fitsangananao Jesosy Kristy tokoa, hiasa amin'ny fiangonana ny amin'ny fanahinao masina, hijorono vavolombelon'ny fahazavany Jesosy Kristy, hitondra famonjena ho an'ny firenena sy izao tontolo izao. Mivavaka izahay ho an'izao tontolo izao tokoa, izay mbola miady mafy amin'ny fiparitahany ity tsy mikaretina Covid-19 ity. Tompo, foany eto amin'ny tany, eo anivon'izao tontolo izao, ity valana retina ity, fa mijaly ny vahoakanao. Dia mahatoky ny fitiavanao izay Andriamanitra, fa na dia betsaka aza ny zavatra tsy takatry ny sainay olombelona, ianao mahalala izay mahasoa, mahalala izay mahatsara izao tontolo izao. Zany ary no vavaka izay asandratray, fantatray fa tsy ampy izany, ka indro fenoinay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarin'ny Kristy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, meo anay ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay,
tahaka na milana izay meloka taminay ary mitondra anay amin'ny fahakapanana manafahany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana ny fotoana isika riavana malala ny era 2 andininy voalohany dia ho apetraka ny tsodrano ary ny andininy 4 aorian'ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika. Raiso amin'ny finoana riavana malala ny tsodrano atolotr'Andriamanitra ho anareo. Ary Andriamanitry ny fiadanana anie, hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo, arovana ny ainareo, arovana ny tenanareo, ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia miraso antsika rehetra ry havana, samia tahian'Andriamanitra.